tamin'ny tondasa tamin'izany tsy hitatra any am-boalohany ve zany vaolany izany andriamato président tsy zavatra tsy mampitovy dia izao a rehefa tany amin'ny lohintsy tsika dia ny filoha teo aloha teo amin'ny fitantanana izahay nantenako taty amin'ny fanoherana raha zay ny zavatra azo lazainy ary tsy naraikitra ny zavatra rehetrarehetra dia fantatrareo ny toy amin'ny tantara fa zao ny tantara ary ny finiavana taty amin'ny tenanay dia nisy mihitsy hoe mila votany ty fireneny tya mila tokony nisy marimaritra iraisana satria tsy nisy naniry mihitsy ary tsisy aniry an'izany ny hoe ifamoniny malagasy na hoe ifandromba ny malagasy na hoe isy milomolomy hitarika lavabe to amin'ity fireneny ity satria dia nijoronany dia ny hoe anavitra sy hitondra ny vaholana ao amin'ny fireneny anatsara kokoa ny zavatra tsy nety rehetra zay nisy teo aloha zay ny zavatra natao ary ankehitriny dia izahay isika no mitantana ary tsika dia manana ny fandeferana ary manana ihany koa ny finiavana amany olana zay misy eto amin'ny firenena ina ilay karazana hoe réserve fanapetraka ho teo hoe raha tanyty hoe sanatry zany tsy mahomby lay fionana inona mety tsy ampahomby an'le fionana ny mety tsy ampahomby an'le fionana dia za aloha dia manana finoana foana ary akaka ny lazaiko anareo teo ny tena mpidohana dia hoe tsy misy olana tsy vaovah zany tsy maintsy vaovah foana ny olana ary tsy maintsy misy fifarana foana ny zavatra rehetra ary ny toerana koa ampitatana rehetrarehetra dia ifandimiasana ny vaholana dia efa nyresako tany amboalohany hoe miforosona makany amin'ny fifidianana izay mpitatana ankehitriny dia miteny hoe raha anao ny fifidianana io a dia maka ny fepetra rehetra mba hahafahan'ny malagasy rehetrarehetra tsy hiaina ao anatiny hoe fisavorotahana na hoe mba hahafahana ihany koa manaiky amin'ny fifidianana zay ho atao zay ny mahatonga nay mitady vaholana amin'ny herinay ray manontolo fa tsy hoe milalao ary tsy hoe fanirina koa no hijanona eto mandrakizay fa hametraka fototra vaovao ka ny zavatra mety tsy araikitra anazy akaka ny tenenanareo teo dia za moa dia mametraka ny finoana ary ny faniriko dia hoe tokony vaovahany olana ary tokony ho apetraka ny fitiavana nyity fireneny ity ary tokony hiaraka ifandronina ny rehetra mba amoka an'izao fireneny zao a mba ho reharehan'izao tontolo zao a mba tsy hoe sanatria ho lasa exemple ratsy i Madagasikara mety tsy araikitra anazy dia raha toka mbola misy ny fiziriziriny ary eto dia manao anso avin'ny malagasy rehetra mihitsy dia ho hitatsika eo moa hoe mbola misy ve ny fizirizirina mbola misy ve ny finiavana te hanapotika ny firenena sa misy ny finiavana te anavitra ny Madagasikara dia iroso ho any amin'ny fifidianantsika misy fantany kely andriamato président ny resaka firenena anankiroa ianao Frantsa sy Afrique du Sud tena tafiditra ao anatin'ny communauté internationale ve izy ireo zany mamaly le olana i Frantsa ohatra hoe mpanelanelana atao anatin'ilay raharaha ny tiako hiaviana andriamato président hoe rehefa misy vaholana hita ve ho ekeny ny communauté internationale amin'ny ankapeny satria raha mijerytsika tamin'ilay sazy nahazo anao zao sy ny hoe sanction tamin'ny mpiara-mitantana aminao tsy afaka nisakina n'iny Frantsa inona ny antoka omenao hoe iroso tokoa le izy avy amin'ny famandro firenena anankiroa reo mikasika ny sazy lazainao dia boko fatatsika efa ny sazy za moa tsy de tiako loatra n'le miteny hoe sazy satria ny olona tsy nanony tsy nety no hosaziny fa raha ny olona nanavitra na mitady vaholana ao amin'ny firenena dia tsy tokony hosazina mihitsy ny olona hafa ngamba ny olona tokony hosaziny fa tsy hoe ny olona mitady vaholana fa raha lazaiko re izy dia reny zavatra taratasy navoakan'ny firaisambe afrikaniny reny a dia mba tsy ampitsangamenatra no zareo a eo masina zao tontolo zao satria nanao ny médiation izy nanao ny herin'ny ray manontolo izy ekeny zany mba hamany olana eto Madagasikara nefa dia nandamoky zany ary tsy nahita mivokany zay nieritreretina hotratrarana dia mba ampisehoana an'izay échec zay dia nanao an'ireny karazana zay lazaina hoe sanction fako fatatsika efa le sanction iny tsy ny firenena européana ane no nanao an'iny fa ny firenena afrikana zany hoe le fikambana ny reo firenena na reo mpitatana ankehitriny a reo filoha-pirenena zay manana ny représentant na solitenany ao anatin'ny vondrombe afrikana
ka zay no afaka lazaiko midritrana ia iverina amin'le resaka koa le gouvernemanta ny firaisam-pirenena zany Andriamatofilo ao aoriana le fanaovan-tsony any Afrika Atsimo no hitsangana sa alohany moa zany indrindra tokony aorinaka tokony aorinany aorina satria ny fanirina ho io ane tsy misy zavatra koa ane hoe afaka ametsika tokony zato isanjato fa hoe aomby fa io an zavatra fantatro de hoe mila fitonitsaina ny vahoaka ary zay ny andrasana ny daty hoe ary zay ny namezako daty ny filohandasy ny vahoaka malagasy ray manontolo hoe tokony ahita vaholana parapatonga nyty farany volany ity dia ho hitatsika io moa any ana eto dia tsy misy tsony ny resaka hoe calcul politique fa tena hoe ny fidedavana vaholana ho an'ny firenena ary eo a dia efa niteny satria efa niteny koa tamin'ireo firenena hafa maro samihafa hoe raha toa moa zany ka tsiraikitra marina na hoe misy zavatra tsy fanekena ao anatin'io a dia za eto efa miteny amboaka malagasy fa efa nekeko de feu de route ary mandevitra izahay amin'ny hoe ananganana an'le gouvernementa iraisana vita zany io dia tokony hipetraka raha tokony ho izy sy ny rariny a dia tokony hipetraka ny gouvernementa iraisana ary tsy tokony ataotra ary tsy tokony ho ataotra hifaninana amin'ny fifidianana ny be sy ny maro zany any accessoire za tena miteny hoe zavatra tsy zavatra mandalo zany zavatra mandritra ny telo volany zany zavatra fiaraha-mitatana mandritra ny telo volany io ary ny zavatra tokony hibanjininy rehetra dia ny hoe andao ary hifaninana dia ho hita eo ny fatokisany mponina sy ny olo-pirenena amin'ny mpanao politika tsirairay avy dia zotra manao fifidianana iandry ny gouvernement d'union nationale ve ny ministre ny défense vaovao ny ministre ny défense vaovao dia anisan'ny niresahany zany tao anatin'ny fifampiresahana natao tamin'ny filohandahy tokony ho atao aingana izy io a ary mino a fa amin'ny herinandro avy zao a dia tokony ho fantatra zay ministre ny filohandahy vaovao eto zao Andriamato Andry Rajoelina dia mieritreritra mijery an'ilay maminavina dia mino a fa betsaka koa ny olo ino ny a vita amin'ny 24 avril moa le soni any Afrika Atsimo zay ny tokony ho izy zay ny tokony ho izy dia ino ny a fa niarano dia Marc Ravalomanana sy Andry Rajoelina fampitatana dia hiaraka anangana gouvernementa vaovao eto azo saitsainina ve zany tompoko ny zavatra misy a dia oka tsy ho afangarotsika ny resaka hoe accord politique sy ny fifanarahana hoe andeha aninona ny zavatra ataotsika dia ny fidedavana vaholana ho an'ny firenena ny fiara-mitatana no olana apetraky ny be sy ny maro na remouvance zany dia aoka hotsorona fa ny tena olana ny dia hoe aloha zay mba handray anjara amin'ny ao amin'ny fitantanany zay tsy maninona zay tsy mifeany ny fanjakana fa vonona ny jery ny vaholana ary ny zavatra afaka ho saitsaininy dia ny hoe hipetraka ny gouvernementa iraisana ary hosan'ny fifidianana ny vahoaka malagasy eno dia ahoana zay fanotaniko zay tsy voavalinao le fanotaniko masy azo eritreretina satria efa ravy Maputo moa tsy nametraka bepetra hoe tsy mahazo mody Andriamato Ravalomanana fa zao zany iny efa ravy iny a ka ty araka mipetraka ho azy iresaka zay hoe andoaritsika dia miara-mody a dia miara-manangana gouvernement d'union nationale tsy afaka eritreretana zany raha am'izao vaninandro sy vanim-potoana zao a ary hitanao ngamba ny zavatra rehetrarehetra misy eto amintsika na ataoko hoe eo amin'ny zavatra nitranga na tamin'ireny 7 févroary reny mbola tsy dia mazava ankehitriny ary hitako ny ireo io dia zavatra tsara ho tenentsika dia zao hoe tsy ho very tsy ho rava ny safidy sy ny lalana nankanasantsika ny fanovana ary zany hoe za efa nolazaiko ane zany tsoara rozanary izany mety afaka mamela ny heliko ny mpitatana teo aloha fa reo olona rehetrarehetra manana avana maty kamboty sarotra any koa ny amatika an'izay zavatra zay ary tsy afaka eritreretina raha zay ny zavatra nytenenao a ny zavatra eritreretinao itsoara rozanary anahoana moa le mouvance hafa zany Andriamato président ohatra ny mouvance roa sisa zany zao resany zao hoe mouvance Andry Rajoelina mouvance Marc Ravalomanana satria zany tsy rava le esprit ana mouvance raha ny fahazahoako azy ao anatin'le hoe planina vaovao zany le dravitra vaovao amana le crise ho aizy ireo mouvance ambiny ireo ao anatin'le izy dia